atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoroantsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoirany vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoroantsika isandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Faniry. Andeha isika iankohoka sy tsaoka n'Andriamanitra, mandohaliha eo anoloan'ny Tompo nanao antsika, fa izy no Tompo Andriamanitsika. Ny teny fiarabagna no atolotronay antsika jiaby amin'izao natratrarantsika ny alahady tsotra fahadimy mandavantaogno agnatin'ny taonaby izao. Ny lohahevitra izay naroson'ny fiangonana ao antsika niany dia ny hoe misy antony ambony ny fijaliana. Ke hodinintsika io lohahevitra io amin'ny alalan'ny fitandrignesana ireto tenin'Andriamanitra telo izay natolotro ny fiangonana vatsipagnahy ho antsika iniany ity. Ary rehefa avy moa araka ny mahazatra dia misy toriteny sakafo vatsy avy amin'ny ray aman-dreny teny archevêque Monseigneur Benjamin Marc Caramarson izay efa mahazatra antsika isan'alahady eto amin'ny onjam-peon'ny radio Faniry. Ka atolotro anao ary ireto tenin'Andriamanitra ireto mianao finaritra. Ny vakiteny masiny voalohany bokin'ny Joba ao amin'ny toko fahafito andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Feno tebiteby aho mandra-pahazavan'ny andro. Tamin'ny izany andro izany niteny Joba nanao hoe: andro fanompoana ny fiainan'ny olona eto an-tany ary toy ny mpikarama ny androny. Toy ny mpanompo magniry alokaloka, toy ny mpikarama miandry ny karamany, mova tsy izany aho nanana izay anjara volagna mampahory sy nanana izay anjara volagna mampijaly. Fa noho nahandry aho manao hoe: raha hoviana aho no ifoha, raha hoviana ny aligny no tapitra. Dia mandry andreragnantsy foana eo aho mandra-pahazavan'ny andro. Mihelina faingana toy ny famahanantenina ny androko dia lany. Tsy misy fagnantenana intsony Andriamanitro, tsarovy fa fofona kely foana ny aiko, ke tsy ahita fiadanana intsony ny masoko. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaorana ny Andriamanitra. Fiangonana ure
kisimanda ni fiangunana ure ina Teny masiny faharoa taratasy voalohany masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianiny tagny Korinto ao amin'ny toko fahasivy andeniny faha 12 ke faranagna amin'ny andeniny faha 13. Milaloza aho raha tsy mitory ny evanjely. Ry kristianina havana, raha mitory ny evanjely aho de tsy mba izany no voninahitro fa adidy tsy maintsy efaiko izany ke milaloza aho raha tsy mitory ny evanjely. Raha safidimpoko fotsiny no anaovako izany dia hoe mendribaly aho, fa didy no anaovako azy ka dia adidy napetraka iandreketako izany. Inona ry ny valisoa azoko izao ihany, mitory ny evanjely aho ary mitory azy memempoagna fa tsy mampiasa ny fahefagnananako avy amin'ny evanjely. Eny, na dia olona afaka aza aho ke tsy mpanompon'iza na iza akory, dia nilatsaka aho mpanompon'ny olona rehetra kosa mba ahazahoako olona maromaro kokoa. Tamin'ny malemy aho dia ohatran'ny malemy mba ahazahoako ny malemy. Eny, tonga toa azy rehetra tamin'ny olona rehetra aho mba hamonjeko azy rehetra.
ary noho ny evanjely no nanaovako izany rehetra izany mba hanagnako anjara aminy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaorana ny Andriamanitra. Evanjely Masigny nosoroatany Masina Marika ny toko voalohany andininy faha 7 ka hatramin'ny andininy faha 7. Nagnasitrana ologno maro nararany aretigny samihafa izy. Tamin'izany andro izany, raha nivoaka avy tao amin'ny sinagoga Jesoa sy Jakoba ary Joany, dia nankagny an-tragnon'ny Simona sy i Andre. Ary ny rafozambavin'ny Simona nandry teo ampandriagna fa nanavy, ke noresahan'izy ireo taminy niaraka tamin'izay. Dia nagnatogno nandray ny tanany Jesoa sy nagnarigny azy, dia afaka nitazony ke nanompo azy izy. Noho ny hariva efa maty masoandro, dia nentigny teo aminy ny marary rehetra sy ny azon'ny demony, ary ny tao an-tanàgna rehetra nitangorogno teo ambaravaragna avokoa. Dia nagnasitrana ologno maro narariny aretigny samihafa izy, sady nandroaka demony maro fa tsy navelany hiteny ny demony satria nahafantatra azy. Noho ny ampitso, nifohamaraina aligny koa izy, dia nivoaka nankany amin'ny tany manginginy ke nivavaka tagny. Dia lasa nitady azy Simona sy ny namany, ke noho nahita azy dia nilaza taminy hoe, tadiavin'ny olona rehetra ianao, fa izao no navaliny. Andeha isika ankany amin'ny tanàgna akaiky, mba hitoriako agny koa fa izany no nivoahako. Dia lasa izy nitory tamin'ny sinagogan'ny olona sy eran'ny Galilea rehetra, sady nandroaka ny demony. Izany araka nkalazaontsika fa masigny ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristiana havana, raha tamin'ny 2 février teo ary sika nandinika nandalina mikasika an'izay jiro masina izay, ary sy iza ny jiro masina ho isika fa isika zay nanokana ny tenantsika tamin'ny batemy, ka zary Kristy velona ho an'ny mpiarabelona amintsika, ka isika no fahazavana amin'izao andro iainasika izao, ary ahatonga sika ho fahazavana, zany hoe hitarika ny olona mba hampamokatra ny fiainany, mba sy raviravin-tanana, mba sy fiainana mirehefarehefa amin'ny tany, fa mba fiainana mahazanak'Andriamanitra. Dia nambara sika ary amin'izao tao-pikatroana izao fa sy maintsy mitoetra ao ny Tompo isika, ka hitoerany ary zay no lalana hampamokatra sika ary azahosika ny fiadanana, matoa isika sy zarizary ny fiainansika amin'izao, matoa mirehefarehefa amin'ny tany ny fiainansika sy fiainana mahazanak'Andriamanitra, dia satria lavitra ny Tompo isika, izay fifikirasika amin'Andriamanitra izay
no ambarany tenin'Andriamanitra amin'izao Alahady sotra 15 mandavataona zao. Andalianasika amin'ny finoana ka ifikirasika itoeratsika amin'ny Jesosy tokoa, ka misy ary fotoana amin'izay itoerasika ifikirasika amin'ny Jesosy zay. Misy fotoana maharary mampizaly, ka ny fotom-pampianarana ary androany dia andinisika lafi ny visivisy ny amin'ny dikany hoe inona marina ny anjara toerany ny fizaliana eo amin'ny maha kristianina sika, amin'ny maha fifikirasika amin'ny Jesosy, amin'izay hoe itoerasika amin'ny Jesosy izay. Ny tenin'Andriamanitra ny safidianisika mikasika an'io teny faneva maintsika manaintana ny taona-pikatroana io dia ny Joany 15:20, ka amin'io indrindra i Jesosy no milaza hoe izao no voaloboka ka ianareo ny rantsana ary ho rantsanana ny rantsana mba hamokatra bebe kokoa. Ka io firantsanana ny rantsana io no azo lazaina fa fijaliana, ary dia izay no ampianarin'ireo tenin'Andriamanitra ho iaho teo amin'izao Alahady 15 mandavataona izao. Ny bokin'ny Joba dia mampasay asika ny nanjoa an'ity olon'Andriamanitra ity, zay fantatra asika fa ny fikitra ny toetra tao amin'Andriamanitra namokatra be ny fiainany, ka ny demony no tonga nakafanahy ary nampizaly azy, ary dia lasa daholy ny zavatra ny vokariny rehetra, ka fony fakapanahy aza i Joba, ka eo indrindra no nahasapany fa na dia sy misy sony aza ny fanantenana Andriamanitra eo ihany, ary sy aka ny fiadanany indray natolony asika izy. Ka izay indrindra ho ansika ary mety misy tokoa fotoana zay mety manahirana, mety misy ny fisapana, kanefa Andriamanitra eo amintsika. I Jesosy no nanolotra ny ainy ka nandray ny rofosika rehetrarehetra, ny fizalisika rehetra dia fa nekeny no fasihana taminy, ka raha miombona aminy tokoa ary sika mitoetra ao aminy, na dia eo azany firantsanana maro isan-karazany dia ho sitraniny asika ary ho karakarainy, ary dia izay no ampianariny nyreo evanjely, ka ho an'izay mandray azy nefa zay, fa ho an'izay sy mandray azy kosa dia mety iteraka zavatra hafa araky ny enosika ao amin'ny evanjely. Fa na dia eo azany tebiteby dia mandray fahasoavana mandrakariva ny olon'Andriamanitra, dia olo-marina, ka matoky ny fiarovan'Andriamanitra mandrakariva izy. Marina araky ny voalazako teo, mety misy fitsapana eo amin'ny fiainansika, ka izay indrindra no nahatonga any Joby ny talao mafy, ka nenony Andriamanitra ny fitalaony. Ka izay koa ireo izay nitondra ny tia marary ity teo amin'ny Jesosy dia hitan'ny Jesosy ny finoana tokoa no mahavaovonjy asika, ary io finoana io dia sy irery ianao ihany koa, zay koa ny fampianarana manaraka azo asongadina amin'ny tenin'Andriamanitra izao, niaraka nitondra ny lay marary teo amin'ny Jesosy ireo olona nitondra azy, ka hitasika i Jesosy zay nanatona ary nandray tanana any ireo marary, fandrindra irafozam-bavan'ny Piera zay sy salama eto, dia fantatra ny Jesosy sy nanao teny maro izy, fa nandray ny tanany ary nampisangana azy. Izay toetra izay dia manambara fa
eo akaikisika mandrakariva izy. Ary manaraka an'izay fampianarana ho ansika ihany koa i Jesoa, na de maro aza ny asany, na de maro aza ny fanasitranana nataony, na de maro aza ny fitoriana nataony, dia fototra lehibe tamin'ny fiainany ny mivavaka. Azo lazaina zany fa ny tiany masinday marika asongadina amintsika amin'izao alahady sotra mandavataona zao, dia ny programan'andro ny Jesoa. Ary de zay koa no iriny masinday marika ho ananasika anana programa isika, de hipetraka tsara ny anjara toeran'ny fivavahana, hipetraka tsara ny anjara toeran'ny asa, hipetraka tsara ny anjara toeran'ny fifandraisana amin'ireo manodidina antsika. Azo lazaina izany ihany koa ny fampianarana androany. Ary amarana ansika azy dia ny taratasy ny masindahapoly amin'ny vakiteny faharoa, zay ahitasika ihany koa ary any masindahapoly arak'izay voalaza zay sy ny sahatra misy izy ny nitory ny evanjely, na dia maro aza ny fanenjehana, na dia maro aza ny fanilikiliana, dia sy ny sahatra izy nanambara amin'ny manodidina azy ao anatin'ny fahatsorana, ao anatin'ny fitiavana. Ka izay no nasahiny nilaza loza ho ahy raha sy mitory ny evanjely aho. Ohatra lehibe ho ansika ary i masinday Paoly amin'ny fanaovana ny ainy-tsoa zavatra amin'ny asa fitoriana sy ny fampielezana ny finoana. Ary de eto isika efa manakaiky ny fotoana dia manana ohatra velona, ohatra ho tahafisika, modely ho isika mikasika an'izany fandaminana ny fiainana andavanandro zany, mba ifampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. De sy izay zany fa i Lucien Botovasoa aoka isika sy sahatra amaky andalina ibanjina ny fiainan'io mpanompon'Andriamanitra zay araky ny fantatra sika ary iry isika raha teo, ary se efa sy ho ela ho isika teo ny fanambarana azy olo sambatra. Modely ho antsika izy, marina samy manana ny lahatra natolotr'Andriamanitra azy isika sirairay avy, fa raha nyresaka hoe programa fandaminana fotoana dia ohatra velona azosika tahafina tsara i Lucien Botovasoa, fa araky ny fantatra sika vo mifo maraina izy dia nivavaka any an'eglizy eo anolohan'ny sakramenta masina, ary izy ny mamelona ny lakolosy ary mandamina ny vavaka alohan'ny atongavan'ny pretra, ary aorinan'ny lamesa aolinan'ny Eucharistia dia manao adoration eo amin'ny sakramenta masina izy vo mody. Ary rehefa eny andalana izy de manao ny chapelet, ary rehefa tonga ny fotoana idiran'ny mpianatra de efa voalamina tsara ny emploi du temps, ary efa voalamina tsara ihany koa ny fandaharana lesona sy ny sisa ho tanterainy mandra-pahatonga ny firavana. Ary raha mirava azy izy de mbola mahita fotoana ampianarana katesizy, ary itoriana ny vaovao mahafaly amin'ireo mpianatra sy amin'ireo manodidina azy. Ary rehefa amin'ny alina izy de mbola mifoa araky ny fantatra sika hivavaka amin'ny maha tertiaire franciscanina azy, ary dia ny ainany tokoa izay vavaka izay. Ry kristianina havana, aokary andray an'izao afatra izao sika mba andaminasika ihany koa ny fiainasika marina, mety manempotra sika ny tabatabany'izao tontolo izao sy fandrenesana, mety mikorontana ny saisika mieritreritra ny zava-misy eo amin'ny fiainatsika, eo ihany koa ny fahatereniny ny fiahinan'izao zava-misy izao, ka mila sy hitandre ny afatr'Andriamanitra isontsika, ary sy afaka manatona azy indraindray. Kaokary izao fotoana izao fandrindra iomanantsika amin'ny fanambarana any Lucien Botovasoa, ampitodika sika bebe
koa amin'izay mahazanak'Andriamanitra sika zay, atoky an'Andriamanitra sika fa sy lavitra sika Andriamanitra ary ny anasitrana sika no nahatongavan Jesoa tahaka ny nanasitranany ny rafozambeny Piera, ka isika rehetrarehetra dia hositraniny raha manantona azy ampanetretena isika. Tompo sy nanampy maso tamin'ny fahorian'olombelona tokoa ianao, ka nyrohatra nanatona ireo mizaly mba hovonjenao sy hositranonao, koa mba topazomaso miantra ny marary sy ny mizaly rehetra, ary engane izahay ahery fo ho be fitiavana amin'ny fanampiana namana zo-pahoriana, anoizanay ny fitiavanao, ary defa iomanana isahady koa amin'ny fankalazana ny andron'ny marary amin'ny 11 février, fankalazana Notre Dame de Lourdes. Aingane izahay ahay andamina fotoana ka iombona amin'ireo marary rehetra, na marary ara-batana na ara-saina na ara-panahy, ka nisodraninao any hitantana anay ary hitantana ireo marary, ka mba hitoetra ao aminao tokoa izahay ary hitoeranao. Aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra antsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.